Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indraindray atsika manofy ary ao anatin'izany nofy zany mandray atsika olona miantso na miantsomantso mafy ny anarantsika. Rehefa taitra atsika dia lasa saina mafy, manontany tena hoe inona moa tena dikan'izany nofy izany. Ary lasa lavitra ny saintsika hoe fa misy inona loatra re nanofy zavatra hafahafa misy olona miantso ny anaranao mazava tsara ao anatin'ny nofy. Manontany tena anao sy manontany ny olona nefa tsy misy mahafantatra an'izany. Amin'ity androany ity inshallah dia ho ampahafantariko antsika ny mety ho antony izany. Ny teny ireo mpahay tsy mpandika ny nofy fa rehefa manofy ny olona anankiray mandreo olona miantso ny anarany dia midika zay fa io olona io eo amin'ny fiainany misy zavatra goavana tiany ho raisina, na ihany koa naka décision goavana izy teo amin'ny fiainany nefa izany décision raisiny izany diso ary mety hitondra azy any amin'ny tsy fahombiazana. Zany hoe échec total izany fanapahan-kevitra noraisiny izany ka alefany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalan'ny nofy misy olona miantso azy ary hamerina azy amin'izany décision izay noraisiny izany. Misy ihany koa milaza fa hoe mety olona anankiray nanao zavatra tsy mety ianao, nanao zavatra tsy manjary ianao, nanambaka olona, nijangajanga na niopefy tamin'izany fanaovana zavatra ratsy izany ka alefany Allah ao amin'ny alalan'ny nofy feo miantso ny anaranao mba hiverenanao sy hitsaranao amin'izany zavatra ratsy izay nataonao izany. Farany mety ho dikany ihany koa mety variana ao anatin'ny fahotana ianao, mety variana ao anatin'ny fioaram-pefy tsy mahatsiaro intsony tompo Allah ka alefan'izany nofy izany hamerina anao hatahotra azy, hamerina anao hanompo azy, hamerina anao hanao soala amin'ny fotoanany, hamerina anao hamaky Qur'an, hamerina anao hianatra mahakasika an'izany finoana Islamo izany. Zay no mety ho antony telo nanofisanao misy olona miantso ny anaranao ao anatin'izany nofy izany. Aparitao betsaka any amin'ny hafa ity ampafantary azy ireo satria mitondra valisoa sy tombotsoa ho azy ireo izany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.